Alahady 2 Janoary 2024. Mifaliry sakaiza fa nahazo taom-baovao, Zanahary no mitaizaka isaoro sy ajao. Faly miaravantsika rehetra mpianakavin'ny finoana, nahatratra ity alahady voalohany amin'ny taona 2024 ity. Alahady ny Epifania izay hipanjinantsika ny lohahevitra hoe maharitra tsy miova ny tompo. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany no arahantsika androany, ka ny Ray aman-dreny mpitandrina no hitondra ny hafatry ny tompo ho antsika. Ny dekona sy ny olona sokajy mahatoky no miara-miasa amin'ny fandavirarena izao fotoana izao. Andriamatoa Rasoamanana Herilaina kosa no mitendry ny zava-maneno. Homanintsika ny fanekem-pinoana apôstôlika ho fanambaram-pinoana. Ry havana, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Hideran'ny tompo isika amin'ny fiarahana mamaky eo am-pitsanganana ny salamo fahazato. Salamo fahazato sy ny firana ny hira fa 427. Hira 427. Manasanao ry havana hitsangana hideran'ny tompo isika. Miobe ho an'i Jehovah ry tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobeana. Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandrany. Babadiny amin'ny fisaorana ary eo am-pianjany amin'ny fiterana. Misaotra azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay famindrampony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarina. Amen. Amen.
iombona amin'ny vavaka isika. Izany hira fiderana, izany hira fiobiana, izany hira fisaorana izany no vetesinay ry Tompo. Mideranao izahay fa mbola namindranao fo, ka afaka mahatratra ny taona vaovao 2024. Midera sy misaotra anao izahay fa mbola velona trapam-monjena. Midera sy misaotra anao izahay fa noharianao koa mba hanonona ny fiderananao. Midera sy misaotra anao izahay, mioby anao izahay fa mbola hanehonao ny voninahitrao. Misaotra indrindra Tompo fa fahasoavana nampy-fahasoavana nomenao anay. Navelanao izay hamakivaky ny taona lasa, fa nohavaozinao ny famindramponao ka nataonao nahatratra ny taona vaovao. Irina indrindra ianao izay fa niazona anay tamin'ny lasa, ianao izay tsy miova Tompo, no mbola hiazona anay ny amin'ny taona vaovao izay omenao anay. Misaotra fa noharianao izahay ka nataonao tsara tahaka anao satria Andriamanitra tsara ianao. Ankehitriny ara dia tanterahanay izao fanompo-pivavahana izao, entina hanomezam-boninahitra ny anaranao, entina hanehoana fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, ary indrindra entina hiderana anao sy hankalazana anao noho izao taona vaovao nomenao anay izao. Dia tanterao ny teninao fa naizanay izay angonandrona telo amin'ny anaranao dia eo foana ianao. Manatrefeno izao fotoana izao ry Tompo, hampangino izay rehetra tsy avy aminao, ary dia ho fenonao ny fanahinao izahay. Mangetahetanao izay, te ahitanao izay, te hiaona aminao Tompo, dia manatrefeno ianao ary miasa araka ny fombanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fanomezana tsara indrindra nomenao anay izay vao nankalazainay, amin'ny anaran'ny irery ihany ilay zanakao lahy tokana no hanatanteranay izany vavaka izany. Amen. Aoka hoe notsika mpanajana ry havana ny sitrapon'Andriamanitra Tompontsika, araka izay nandidinantsika hanompontsika azy amin'ny fahamarinana. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary nanenjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe, ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao. Ary izay teo atsambo kely dia niakohaka teo anatrehany ka nanao hoe, zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalana.
ry havana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika koa aoka anatona ny tompo isika iaiky ny fahotantsika eo anatrehany ka iombona amin'ny vavaka izay faranantsika miaraka amin'ny fiarahana mamaky ny salamo faha 150 salamo faha 150 ny anjininy voalohany ka hatramin'ny faha 12 salamo faha 150 ny anjininy voalohany ka hatramin'ny faha 12 dia iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay fa tsy nafeninao anay ny sitraponao. Ny teninao izay manambara aminay fa maninjitra ny tananao ianao ka mandray anay. Fa izahay no kely finoana, mianahana ny amin'ny teninao ary tovariana mijery ny rivotra sy ny onjan-drano. Miaina anatin'ny tahotra izahay ary adinonay fa ilay Jesosy Kristy izay nonay dia zanak'Andriamanitra. Mifona aminao izahay Tompo ny amin'ny tsy finoanay. Mifona aminao izahay amin'izay rehetra no tanterahanay ka tsy araka ny sitraponao. Vonjeo re izahay Tompo. Manatona anao izahay, manatona ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, mitondra izay rehetra tsy fahatanterahanay mba ho diovy ny rany Jesosy Kristy. Jesosy mianoanay, faentinay eo am-pototry ny azo fijalianao izany. Mamindrafo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoa ny fahadisoako, sasao madio aho mba ho afa-keloko, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy teo masonao no efa nataoko, mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny heloka niterahana, ary tamin'ny fahotana ny torotoroana ny reniko. Indro fahamarinanao koa ny sitrakao, ary fahendrenao miafina no ampahafantarinao ahy. Diovy isoko aho ho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandreneso fifaliana sy faharavoravoana aho, hifalian'ny taolana izay ho vakivakinao. Afen'ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny heliko rehetra. Amrony fo madio aho Andriamanitro, ary avao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aiza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Amen.
Ry havana, raisom-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, avy ary hifandahatra isika, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny helotsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Voavela ny elo koa noho ny anarany masina, midera ny tompo, aleloia, amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny olona voavela heloka ry havana, dia sa manambara ny finoany. Koa aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanakem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa anao lanitra sy ny tany.
izay amin'ny fandrarana dia faly miarabantsika mpianakavin'ny finoana tratry izao taona vaovao 2020 sy 2021 izao. Tahaka izao nandaminantsika ny raharahan'ny fiangonana. Izany dia atomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray am-pelantanana. Isy ny tatitsy ny vola izay ataon'ny fandrarahan'ny vola ao amin'ny biraon'ny fiangonana ary ny ray aman-drem-pitandrina no amarana ny raharahan'ny fiangonantsika. Fampatsiahivana. Ampatsivintsika sampana asa voamiera izay mbola tsy nantanteraka ny azy mba handefa ny fitsiaro 2020 sy 2021. Ampahafantarina ihany koa tsika ary ampatsiahivana fa ny alahady fa 7 janoary 2020 sy 2021 ny fotoana ny safidiana ho famarana ny 10 taona nijoroan'izany sampana izany. Ho antsika izay maniry nantanteraka ny fiarabana ho andray aman-drem-pitandrina sy ny ametso-drano dia efa misy ny vata manokana ho amin'izany mipetraka ao amin'ny tokotany andrefana. Taratasy avy amin'ny FFKM. Tongonety ny fotoana novantsika herinandro fiaraha-mivavaka amin'ny voalohan'ny taona. Koa anjaran'ny FLM no mitarika amin'ity taona ity noho izany dia miantso antsika mba hivory hanao fandaminana ao amin'ny FLM Ambatofinaka isaky ny talata 4 janoary 2020 sy 2021 manomboka amin'ny 12 sasany atoandro. Fifaliana ho an'ny komity partany ny mpanazava stily ny miantso ny fivoriam-be voalohan'ny komity mpivondronana eto amin'ny faritra Analamanga Afovoany. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 20 janoary manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny grande salle rez-de-chaussée ao amin'ny Akama FLM 67 hectares. Ho tanterahana amin'ny Coliseum Matsunjombe ny fanompiam-pivavahana ho fangataham-pitahiana ny taom-piasana 2020 sy 2021 sy ho fiarabana ny filohan'ny FJKM mianakavy. Izany dia ho tanterahana ny alahady 10 janoary 2020 sy 2021. Marihana fa isy ny fidirana indroa dia ny amin'ny 7 sasany maraina sy ny amin'ny 10 sasany maraina. Koa apetraky ny foibe FJKM amintsika ny fanatazana sy fanisana rakitra amin'ny fotoana io. Koa anatin'izany ihany ny FDL Ambavady Mitafo dia miangavy ny sokajy tsiraray mba hanomana lola sy dekona enina mba ahafahantsika manantanteraka ny asa fanompona. Marihana fa ny anjarantsika dia ny fanompiam-pivavahana izay miditra amin'ny 7 sasany maraina. Toy ny fanao isan-taona dia manomana fifananankira ny onjam-be radio fahazavana izay tafiditra ao anatin'ny noelan-tsehatra ny radio fahazavana. Ny fotoana anatanterana izany an-tsehatra izany koa dia ho fanamarihana ny fanokafana ny jobily fa 50 taona ny onjam-peo. Izany dia ho tanterahana eny amin'ny FJK Mandranarivo Fahasoavana ny 30 janoary manomboka amin'ny 2 tolakandro. Taratasy avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Izay mianakavy dia ny pastora ny Rabenatoanina Filibera Ampitandrina mivady sy ny zanany dia misaotra indrindra ary makasitraka fiainao anareo noho ny zava-dehibe nataonareo dia ny fitondranam-bavaka sy ny fanotronana tamin'ny jobily fisotrondronony sy ny 50 taona na ampitandrina. Misaotra anareo tamin'ny firarian-tsosy ny teny mamy sy ny fanomezana ho mariky ny fitiavana. Tsapanay fa ho amponareo tokoa izahay ary tsy manadino amin'ny fotoana rehetra ianareo. Andriamanitra ny fitiavana sy ny mpamesoany hamaly fitianareo ary handrotsaka amin'ny fitahiny isan'andro. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia feno 20 taona nampitandrina Andramatoa Razafiaratoa Juliette sy ny 10 taona ny tantanan'ny kolejy teolojika Ivato izay toeram-panomana nampitandrina. Ny fanokafana ny jobily dia nalakamisy 20 janoary 2020 sy 2021 eny amin'ny kolejy teolojika Ivato. Taratasy avy amin'ny voameran'ny fanisana eto amin'ny fiangonantsika. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mito isaky ny alady voalohany sy ny alady fahatelo ny fikarakarana ny fanavozana ny karatry ny mpandray. Noho izany dia manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely ahafahana manantanteraka ny fanavozana. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia saina anatona ny voamero amin'ny tokotany ao Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Taratasy fisaorana avy amin'ny volana Asikitana. Miarabantsika mpianakavin'ny finoana hatratra izao taona vaovao izao noho ny fitahiana izy tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika
fa afaka nanatanteraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy teto am-piangonana ny 4 desambra 2024. Noho izany manatitra ny fisaorana ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady, ny biraon'ny fiangonana, ny FDL, ny fiangonana manontolo fa indrindra ireo zanantsika nandray anjara sy ireo zokim-piandraikitra, ny fanotrina sy ny fanoana na ahafahana nantanteraka izany fety fankalazana izany. Taratasy fisaorana avy amin'ny STK. Ny STK Ambavady Mitafy dia miara-batsika mpianakavy ny finoana nahatratra izao taona vaovao 2024 izao. Mba ho taona feno fahasoavana ny ka hanjakan'i Jesosy Kristy ao am-pontsika tsirairay avy izany taona vaovao izany. Izay dia maneho fisaorana ihany koa atsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny carte de vœux izay efa fanaonay isan-taona. Misaotra manokana amin'ny biraon'ny fiangonana izay tarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina namelanay andateraka izany fizarana carte de vœux izany. Marihana nefa fa mbola mitohy ny fivarotana sy ny fizarana izany ka mbola manentana antsika izay tia handray anjara amin'izany carte de vœux izany. Taratasy filazana manjo. Amin'ny finoana fisanganan'ny tena maty no ampandresiny anareo ny fodiamandrany efa malalanay Rajonarson Faranta Mavo Malala ny alakamisy 3 desambra 2024. Hoy ny vadiny raha manatsalama mamitiana ny zanany, ndria mahery tanjaka sy mialitiana sy raitapo aminy rafozany raitapo aminy. Ao anatin'izany rakotoalomanana lanjo fiaingo sy ny zanany, raitapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa nentina natao an-trano ny loha 2T 65 bisy ampandrana tsinanana ny sabotsy 2 janoary 2024 tamin'ny 12 ratoandro. Nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana tarihin'ny fanahy-masina Ambohipitahina mialohana miatrahana azy ao amin'ny fahasan-drazany ao Soarankely Ambohijanaka. Marihana fa efa vita ny famangin'ny fiangonana ho fampahirizana izany fianakaviana izany. Amin'ny finoana sy fanantenana fisanganan'ny tena maty no ampandrenesina anareo fa ny ava-malalanay Rakotoaramanana Marc Olivier dia natsoninay hodany aminy 12 desambra 2024 tany Bienne Suisse. Hoy ny zanany Rakotoaramanana Brunotina sy raitapo aminy, ny renin-janany raitapo aminy ary ny fianakaviana manontolo. Isy ny fanokopim-bavahana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fampiherezana amin'ny fianakaviana izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika Ambavady Mitafy ny alarobia 5 janoary 2024 manomboka amin'ny 12 sasany atoandro. Ny famangina dia ho tanterahana aoriana ny fanompiam-pivavahana. Dia tahak'izay ny raha ny fiangonantsika riafana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Izahay eo amin'ny fandrarana ny vola riafana dia faly miarahaba-antsika rehetra nahatratra ny ity taona vaovao 2024 ity ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy. Tatitra anankiroa no tanterahantsika anio. Ny voalohany dia ny fitantanam-bola volana desambra 2024 ary ny faharoa dia ny atra 2024. Ho an'ny fitantanam-bola desambra 2024 ny vola miditra 15 816 250 ariary. 15 816 250 ariary. Ny nivoaka kosa 15 29 663 ariary 13. 15 29 663 ariary 13. Manatombo arak'izany ny vola miditra raha mihoatra amin'ny vola mivoaka ary manatombo 786 586 ariary 87. Rehefa natambatra amin'ny vola tanana novambra zany izay mitentina 37 845 000 ariary 595 ariary 93 averiko 37 845 595 ariary 93 dia manome ny vola tanana tamin'ny farany volana desambra teo ho 38 632 182 ariary 80. 38 632 182 ariary 80 izay mitsinjara tahaka an'izao. Fanomezana varavarana 1 200 000 ariary. Fikotsanan'ny fananan'ny fiangonana 19 20 586 ariary. Ny vola rarivato 3 423 090 ariary 50
ary ny fampandehanan-draharaha 14 988 506 ariary 30. Inona ny tsara marina ao anatin'ny vola miditra sy mivoaka dia nisy ny fanaovantsika nytonona vatomany krismasy tamin'ny alahady roa voalohany ny alahady fahadimy volana zany sy ny alahady faharoa volany volana. Ny alahady fahadimy volantsika dia nahazo 885 000 ariary ary ny alahady faharoan'ny volana dia nahazo 369 000 ariary. Nisy raha teo ihany koa ny fanatanterantsika ny rakitra faharoa ny vatomamy krismasy tamin'ny voaloha sy faharoan'ny volana. Tsara marihana ho an'ny vola mivoaka kosa dia satria efa mifarana ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana Isoavana dia navoaka daholo ny vola mifanaraka amin'ny fiarah-miasa tamin'ny 27 ny volana Desambra. Fiangonana miara-mandroso trano fisainana izay mitentina 1 195 000 ariary. Trano fidiovana 683 000 ariary ary ho an'ny mpitandrina 1 592 000 ariary. Nisy ihany koa ny fanatanterantsika zany ny fizarana mofomamy izay azontsika tamin'ny tonona izay voaray teo dia efa navoakantsika daholo moa izany. Ary ny vatomamy natao tamin'ny krismasy sy ny vatomamy izay ifampizarantsika anio dia mivoaka avy amin'ny kitapom-bolam-piangonana izany. Zay ny mikasika ny fitantanam-bola ny volana Desambra. Mikasika ny atra kosa dia tahaka an'izao izany ao amin'ny famotinantsika mijery anazy. Raha ny teti-bola ho an'ny vola miditra taona 2024 dia naminaviana isika ho 216 millions ny vola miditra ho an'ny taona 2024. Ny fanatanterahana dia nanodidina ny 152 623 922 ariary 33. 152 623 922 ariary 33. Raha ampitahaina zany dia manome hatra 170 isanjato. Tsara marihana ao anatin'izay fanatanterantsika ny ho an'ny taona 2024 zay dia misy asa anaky 7 ireo izay nitanterantsika. Raha ampitahaina ny eo an-tanana vinavina sy ny atra ohatra ao amin'ny teboka voalohany dia manodidina ny 920 isanjato izany. Ho an'ny adidin'ny mpandray dia manodidina ny 950 isanjato, 23 272 000 amin'ny 40 millions ariary. Ho an'ny rakitra kosa raha ny vinavina 101 8 000 ariary dia nahatanteraka isika 62 674 390 ariary. Ary ny tena hoe fidiram-bola ao antsika dia miteboka faefatra rakitra hafa. Raha ny vinavina 21 710 000 nitanteraka 30 430 900 manome 70 isanjato izany. Ary ny farany eo amin'ny samihafa vinavina 5 782 000 ariary nitanteraka tsika 8 228 302 ariary 89 hatra 142% 270 isanjato. Raha ho an'ny vola mivoaka 216 millions ihany ny vinavinantsika ho an'ny vola mivoaka. Ny tanteraka 113 991 739 ariary 53 manome 350 isanjato izany. Mitsara marihana ao anatin'izay fanatanterahana ny asa rehetra moa no vola mivoakantsika fa ny tsara marihana dia eo amin'ny teboka faharoa amby roapolo fandaniana ivelany adidy sy asa fanohanana 23 900 ny vinavina, 23 266 325 ariary na 97% ny fanatanterahana. Io moa zany dia le fiarah-miasa niaraka tamin'ny FJKM Soavana. Zay raha fitinana ny hatra 2024. Tsara marihana ry havana fa manomboka amin'ity volana ity dia efa miatra ny teti-bola izay nylaniantsika teo amin'ny ambaratongan-drafitra rehetra teto amin'ny fiangonana ho an'ny taona 2024. Dia mampahery antsika mpianakavy finoana amin'ny fanatanterahana ny adidy ho fampandehana antsika hatrany ny asan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Faly meona aminareo zahay
ao amin'ny ekipa médikaly zay soloko tena entona ekipa médikaly a eto amin'ny efitsika mivady mitafo miarabantsika rehetra amin'izao taona vaovao zao 2020 sy roa arivo tsy mbola manavanana le taona zay ny marina ny fanantanana entona zay entina androany dia mikasika indrindra ny vaccination maninona izy ity natao nitokana kely indray androany ny vaccination nresahana dia misy manahirana ao anatin'izy io ary misy mahafinaritra ihany koa misy ireo vaccine be deabe zay hitatsika zay efa samy mahay daholo ary mahagaga ao anaitsy mpitsabo ny marary mahay lavitra ny anaran'ireo vaccine reo no zahay samy mahay manonona daholo izy rehetrarehetra ao zany AstraZeneca zany ao zany Johnson & Johnson ao zany Moderna Pfizer Infovar Janssen mbola misy ary zany hoe valiny vaccin tiako tenenina zany dia ny olona mahay azy kokoa fantsihain'ny olona ao anatin'ilay izy dia zao izy ireo manana ny maizy azy nefany a ny hain'ny olona nitsao be deabe ao anatiny zay ny tena manahirana amin'ny fitantanana ny vaccine tena tsao zany ary tena tsao mety hoe mitombona fa ny ankamaroany tsy mitombona inona ny tiakambary ny olona zay tapa-kevitra nanao vaccine tamin'ny nahazo ireo filazana maro samihafa amin'ny aina aman-jery sy ireo fianakaviana sy namana sy eny amin'ny rehetrarehetra eny dia tsara fantarina ny vaccine a dia mitondra le atao hoe anticorps hery fiarovana tena tsiniky mafy mihitsy itsika nga mahasamyzay ao an'izay mananjanaka na lala tsara fa maika mihitsy anao vaccine voateraka dia efa misy vaccine avy eo misy telo avy eo misy fanefany dia avy eo nytoy indray ao arina isa-taona sy ny ohatran'izay isany 5 taona hery fiarovana ny amin'ireny noho izany zany no an'ireo mampinono dia malala tsara fa reo mampinono izy dia misy hery fiarovana ao amin'izanany eo ihany koa zay vita vaccine dia mahazava ho azy fa maharo tena eo ihany koa ny mahitany hoe malefaka kokoa ny aretina ho an'ireo olona vita vaccine mbola resahako kely io rehefa avy eo ary mora sotranina ny olona vita vaccine tsy mivadika loatra ataoko hoe loatra ho iaho ho forme grave zay malaza be amin'izao fotoana zao ny olona vita vaccine dia eo ihany koa tsy betsaka miditra hôpitaly rehefa olona vita vaccine saingy ho an'ireo zay tsy nahavita vaccine raha tsy nahavita nareo androany manongolo tena anongo tena kely nareo na androany na raha riva na raha pitso fa le olona tsy vita vaccine misy zavatra maromaro miseho zay hita tsy tenitena hoe ny olona tsy vita vaccine tonga tany amiko tao anatin'ny ray volana latsaka zay rotokom-bolana dia ohatrany maherihery kokoa le fiseho an'le ngamba fantatrareo le olona voany gripe reny gripe tsotsotro zay izy fa ny tsy vita vaccine miamafy mihoatra ny 39 degré daholo ny hafanany zay le izy aloha zay ray ny olona tsy vita vaccine matoy tsy nanao dia minomino foana efa lazaiko teo fa be le zavatra hain'ny olona amin'izy io fa dia diso daholo manongo tena indray mandeha indray raha tsy nahavita manarak'izay miaino tsao fa lazaiko teo ary
eto ny tiako ambara maromaro reo nanao test marina fa tsy to hoe ny tenako nresahako mialatsiny amin'ny tenitena satria nisy tokoa zay tonga tany tokantrano dia manao test nahitana test moa dia taiza tao amin'ny pharmacie dalahala kely a le ary amin'ny SBM Maria Tsaralany tao amin'ny pharmacie Pergola tao amin'ny pharmacie Métropole dia tao amin'ny pharmacie Rabarso ary a ery amin'ny pharmacie Nambobao ny vidiny eo amin'ny 30 000 ariary hatramin'ny 40 000 ariary mahery eo misy mora misy ny lafo misy nanonitra tao nenalela zay fotoana zay tsy hita moa fa dia misy ny manararoatra inona moa zany tika ambara ny olona tonga nanao vaksiny dia teo amin'ny test zay natao be dia be ny négatif fa reo zay tsy nanao vaksiny pozitifa be lavitra ny pozitif reo tsy nanao vaksiny zany koa alohery areo atsika raha mbola tsy nanao nareo tena atao ny vaksiny mahasoa ary a mahasalama ho an'Andriamanitra reny any voninahitra soratapoko amin'izao andro faharoa amin'ny taona 2024 zao ry havako amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity dia hoy ny Tompoandriamanitra aminao manao hoe hitsinjo anao ny masoko ary an'olon-tsainanao aho dia ho toavin'ny Tompo amintsika rehetra tokoa anie zany na ho anao zaza ho anareo tanora ho antsika ray aman-dreny tsaroa fa ninninona hady atrehantsika ninninona fahasaranana tsy maintsy ho lalovantsika mitsinjo atsika ny Tompoandriamanitra mihoatra noho ny fitsinjotsika ray aman-dreny ny zanakitsika rehefa irahantsika izy ary tsy mitsinjo fe mitsinjo ihany izy fa izy nanolo-kevitra an'olo-tsaina anampy atsika mba azahoantsika mitarika ny ankonatsika aneo ny voninahitr'Andriamanitra dia mbonana ny fiarabany efa natomboka ny mpitarika zay rehetra nanjay anjara fitenina teo ry havako ho toavy ny Tompo amintsika tokoa anie zay rehetra irin'ny fotsika ka mifanojo amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mahireza ry havako amin'ireo adidy manandraikitra maro samihafa fa matoa anao no tantanan'ny Tompo mahatratra zao andro faharoa amin'ny taona izao dia misy asa misy adidy misy andraikitra tian'Andriamanitra tanterahanao aza manao hoe za mbola zaza za mbola tsy ambotraikefa fa matoa mitantan'Andriamanitra matoa mifity izy dia izy no anampy anao azahoanao manefa izany fa izy nefa nilaza fa indro zao mba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao dia mahireza ry havako tsaro feonirana mandrakariva ny Tompo amin'ity taona 2024 ity sy amin'ny taona rehetra omen'ny Tompo anao raha mbola tsy avy eny amin'ny rahony lanitra izy makasitraka atsika rehetra ihany koa ry havako nandeha ny tatotrara-bola teo isika fitantanan'Andriamanitra ireny fa raha tsy nety niara niasa tamin'ny Tompo kosa nefa isika dia tsy ho tanteraka ireny dia makasitraka atsika rehetra ry havako tamin'izay rehetra vitatsika rehetra tamin'ny taona 2024 iny tena mpitantana mahay tsika ry havako ao nzany mpitantana mahay izany nomen'Andriamanitra atsika ny talenta sy ny fahasoavana dia nitantantsika tsara tamin'ny taona 2024 iny nampiasaitsika tsara amin'izay tokony ampiasaina azy indrindra fa taty am-piangonana zany dia makasitraka atsika rehetra dia mba tanteraka amintsika tokoa ny tenin'i Jesosy Tompo hoe natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny Tomponao mba samiditra amin'ny fifalian'ny Tompo avokoa ny isika rehetra indrindra fa amin'izao taona vaovao zao dia makasitraka indrindra ry havako ny Tompo anie mba lomba antsika mandrakariva ary amary fitiatsika tsy eto an-tany ihany tsy amin'ny ara-panahy ihany fa amin'ny asa fivelomana any amin'ny isa tokantrano fa indrindra hatrany an-danitrano ny fahatelo ry havako fotoan-dehibe eto anivon'ny fiangonana anio satria anio no alahadin'ny Epifania zany alahadin'ny Epifania zany dia fanehoanan'i Kristy ilay mpanjakan'ny mpanjaka le tompon'ny voninahitra fa raha teraka tao anaty fanetretena ny Tompo tamin'ny Krismasy ny alahadin'ny Epifania kosa ny maneho fa mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny Tompo izy koa raha izy ry havako ho tompo sy mpanjaka anapaka sy andidin'ny fiainantsika ny fiainako sy ny fiainanao dia mba iseho amin'ny fiainako sy ny fiainanao anie eo amin'ny fiainan'ny fiangonana
zany voninahitry Kristy manerana izao tontolo zao zany. Dia miraha rehetrika rehetra liavako anaradian'i Kristy tokoa amin'ity taona ity sy amin'ny fotoana rehetra izay mbola omen'ny tompo antsika. Fa amin'ny herinany io ihany koa liavako dia misy fotoana lehibe teo anivon'ny fiangonana satria amarana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahadimy taonany ny rantsana miasa fia ao anatin'ny safifa izany. Fotoana lehibe ato anatin'ny fiangonana zany liavako. Samy mitondram-bavaka isika, samy ho avy-tsika. Miavaka moa io satria antoko-bira ny miasa fia dia ho toro-teny an-kira ho tanterahan'izy ireo amin'izany. Ka ny mpitandrina avy any amin'ny FJK mambotra biby no andrindra sy anentana ao anatin'izany toro-teny an-kira zany dia fampahery amintsika rehetra liavako, samy tonga isika entany ny namana sy ny tapaka rehetra, entany ny mpiara-mivavaka, fa fotoana lehibe iombonantsika amin'ny antoko-bira miasa fia ny amin'ny heriny aneo toy izao. Dia ho an'Andriamanitra ireny liavako ny voninahitra, fa ny fanahy masina kosa ho amiko, ho aminao, ho amintsika rehetra azahoantsika miara-mandeha amin'ny tompo anio sy ampitso ary mandrakizay. Amen. Andehana vao ny fanorantenantsika isika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra anankiroa no tanterahantsika eo am-pitsanganana tsarovy mandrakariva fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Ao anatin'izany fanatanterahana an-drakitra izany no hirantsika ny hira faharoapolo. Isaorantsika ny tompo ny amin'izao taona vaovao izao. Ary dia homanintsika ny hira fahadimy amby fitopolo andininy fahatelo ho fanolorana ny rakitra. Hira fahadimy amby fitopolo andininy fahatelo. Manasanao ry havana hitsangana hanatanteraka ny rakitra isika. Amen.
Ho fanolorana ny rakitra ry havana dia fitsanganana no anaovantsika ny hira fa 570 ny anjen'ny fahatelo faranantsika amin'ny amen. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Eo am-pipetrahana ihany no anaovantsika ny hira fa 470 ny anjin'ny voalohany sy fahatelo, arahan'ny vavaka fitsilovana sy ny vakiteny, ary rehefa vita ny vakiteny dia mitsangana isika manao ny hira fa 720 anjin'ny voalohany sy fahatelo mialoha ny andrenisantsika ny toriteny.
dia mbola hiara ivavakantsika tompoka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ho tonga amin'ny fotoana izay iainona sy hamakina ny teninao izay ankehitriny. Isaoranay ianao fa mbola menao tombonandro zahay amin'ity taona vaovao ity ka afaka mbola handray ny teninao eto amin'ny tempolinao masina. Koa miantso ny fanahy masinao zay tompo mba hialolalana anay amin'ny famakina ny teny, mba ny teninao tokoa no hotonony ny vavanay ary ho voarainy tsirairay. Io ihany koa ny hitondra ny teny tompo, ny afatrao izay ho raisinay amin'ity androany ity dia afatra vaovao, satria vaovao mandrakariva amin'ny fahasoavanao tompo, ary dia omenao an'izany isan'andro zahay ka isaoranay ianao zany. Koa engany ny fanahy masinao no hanazava ny teny aty anatinay mba hatakaranay izay rehetra tianao ambara aminay amin'ity androany ity. Dia misaotra indrindra tompo. Amen. Dia eno sy hamaky ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Izany dia hitantsika eo amin'ny Isaia. Isaia fa 1:7. Isaia fa 1:7 atombotsika amin'ny 1:1 ary ho atsahatra amin'ny 1:7. Isaia fa 1:7 1:1 ary ho faranana amin'ny 1:7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Mangina iainao ianareo ry nosy, ary aoka handroso hery ny firenena, aoka anatony izy ka dia hiteny, andeha isika hifanatona eo amin'ny fitsarana. Iza no nanaitra ny avy any antsinanana, ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena eo anatrehany ka napanapahany ireo mpanjaka izy. Iza no nanao ny sabatra ny ho tahaka ny vovoka, ary ny tsipikana ho tahaka ny vodivary voapoka. Mipoka ireo izy ka mandroso soa aman-tsara any amin'izay lalana tsy mbola nodiavin'ny tongony. Iza moa no nanao ny sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha. Izao Jehovah ny voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola izao ihany no izy. Ny nosy nahita ka raiky tahotra, torakovotra ny vazatany, dia nanantona izy ka tonga. Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin'ny rahalany hoe matoki. Koa ny mpandrafitra dia nampahery ny mpanefy volamena, ary izay nandamana tamin'ny tantanana nampahery izay nively teo amin'ny riandriana. Ka hoy izy, miatsoa ny soloto tsara ity, dia nombona mafy tamin'ny ombo izy mba tsy hozongozona. Filazantsara araka ny marika ny toko fa 4:10 amin'ny Matio, filazantsara araka ny Matio toko fa 4:10 ny andininy fa 4:20 ka hatramin'ny fa 4:30. Matio toko fa 4:10 ny andininy fa 4:20 ka hatramin'ny fa 4:30. Ary efa mby eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, dia natopatopa ny alon-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fa 4 amin'ny alina, dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teo ambonin'ny ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana teo ambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io, dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe Tompoko, raha ianao ihany dia asavy manatona anao eny ambony rano ao. Ary hoy izy manatona, dia nidina ny ala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona ny Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary nanindrotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao.
ary efa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambokely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho nahafantatra azy ny tompo-tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra renarah rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendry na dia ny somotra viavin-dambany ihany azy, koa na izy no nanendry dia sitrana tokoa. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko voalohany 15 ka hatramin'ny farany. Ary izao no teny rainay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandaiky azy ary ny teniny tsy atao anatintsika. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny kristiany ary avako, lay fanahy masina efa nivimbina ny fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao ho any amin'ny mandrakizay. Fa ilay fanahy masina izay nitahiry antsika tao amin'ny Kristy hatramin'izay indrindra fa tamin'ny taona lasa 224 iny ka nivimbina antsika mahatratra zao
andro faharo amin'ny taona 2022 izao zany fanahy masina zany ry havana no iasa mahery eo am-potsika ka na mety eo raha zay mety hafanana izay mety tsy ho fahampitoromaso na mety rofirofy ihany koa aza ny fanahin'ny tompanaisotra zany rehetrarehetra zany aty anatsika indrindra fa aty am-potsika aza hotsika mandray fampahirezana avy amin'ny tompo irahantsika mandeha amin'ny indray ato anatin'izao 13 sy 300 andro sy tapany amin'ity taona 2022 ity ny vatsin-dalana ry havana omen'Andriamanitra asa ianao na ianao any tokantrano zany fa indrindra isika atao tranon'Andriamanitra amin'izao anio izao dia arak'izay efa novakina teo ary amin'ny pejy voalohany amin'ny fandarana raha teo dia ilay tenin'i Jesoa manao hoe matoky fa izao ihany aza matahotra koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa ao amin'ny filazany tsara araky ny Matio 4:40 ka ny andinin'ny 7:20 sy ny andinin'ny 4:30 samy tapany faharoa avy hoy Jesoa matoky fa izao ihany aza matahotra koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa vao tsy ela akory zay ry havako dia niaran'ny Sainto ny firenena malagasy ray manontolo niaran'ny Sainto satria tsy mba mpahazo atsika efatra amin'ny fotoana ela ny fisina fahatolona maro ny amin'ny loza maro samihafa isan'ireny ny tany Tsirony Mandidy tamin'ny alan'ny 4 Desambra zay namoizanahin'olona ampolony noho ny filatsahan'ny varatra ary fantatsika loatra ilay tany Soanieran'ny Vongo noho ny faharendrehan'ny sambo ka olona efa 80 mahery no maty ary mahery ny 30 no tsy hitapopoka mango ny fotsiny ireo herisetra maro samihafa tamin'ny volana Desambra iny ka namoizanahin'olona maro tsy lazaina intsony ny lozam-pifamoivoizana dia tia tanety fa tena maro izy ireny ary nampisentony maro ary tsy mahagaga tokoa raha naka fotoana manokana ny isam-piangonana naka fotoana manokana ny firenena nanatanterahana fisaonana no ny amin'ireny zavatra maro samihafa ireny mety eo ihany angamba ny mety tandrevaka amin'ny maha-olombelona mety eo ihany zay mety fahantrana ara-pahalalana sy ara-enti-manana fa ny ombonan'ireny loza maro samihafa ireny ry havako dia teo indrindra ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro tsy araka ny tokony izy tsony ny toetrandro ka lasa sahirany raha olombelona noho ny nataony any ary rehefa miovaova ny toetrandro dia lasa miteraka rivotra mahery tsy araka ny tokony ho izy ary ranonoram-baratra zay mitsija zay tsy tonga amin'ny ilana azy kanefa rehefa tonga dia tena mitsija ary manimba zavatra maro karazany zavatra mampieritreritra tahaka an'izany ry havako no nampisetotsika tamin'iny faraparan'ny taona iny ny antony reny ny amin'ny toetrandro zay ambaran'ny rehetra moa hoe ratsy ny toetrandro fa mbola atao anaty farankisosyna zany toetrandro ratsy zany satria tena ratsy tokoa ve zany rehetrarehetra zany ry havana ny zavatra ny ainatsika loza an-dranomasina loza tanety niteraka fisentona nitera-dosa na dia tsy tena mitovy amin'izay ry havako ny zavatra nitranga tamin'ny mpianatry ny tompo teny amin'ny ranomasiny Genesareta teny efovoan-dranomasina dia azo inona fa mifanakaikikaiky amin'izany ihany satria efa ilentika ny sambony tondra an'ireto mpianatra efa tena akaiky azy ireo mihitsy tsy manambara intsony fa efa hiatra ny loza ny andro alina ary izy ireo dia misedra na manohitra rivo mahery miaraka amin'ny rivo mahery ry havana efa mahita loza maika fa hoe
misedra na manohitra ireny rivo mahery reny any ampovoan-dranomasina. Ny rivotra manao ny ataony namelon'ny sambo ny mpianatra fa ny ranomasina ihany koa tahaka n'ilay tany Sonia Ranovongo tena nanao ny nataony satria eny ampovoan-dranomasina raha teo tena ny samota ny ranomasina ny samboaravoara tsy misy tahaka izany. Tao anatin'izany fisafotofotoana, tao anatin'izany fisamboaravoaran'ny ranomasina izany ry havako, tao anatin'izany tranga mampangitakitaka izany, tao anatin'izany toe-javatra izany no nanehon'i Jesoa fa Andriamanitra tompo maharitra izy ary tsy miova na oviana na oviana ny tompo Jesoa. Ary zany no asehony ry havako amin'ny mpianany, fa izany no asehony amiko sy aminao sy ny mamaky ny filazantsara rehetra, indrindra fa ity Mateo 4:12 ity. Fa na inona misamboaravoara, na inona miovaova, Jesoa tsy miova. Jesoa maharitra, ary zany Jesoa tsy miova izany ry havako dia mampandresy amin'ny sakana rehetra. Lay Jesoa maharitra sy tsy miova dia mampandresy amin'ny sakana rehetra. Tamin'ny taom-baovao 2022 ry havana dia nifampiresaka reto mpitolo filazantsara maromaro. Dia mba fomba fanao ny mpitolo filazantsara moa mifantany dia inona ny torin'ise tamin'ny taom-baovao dia ohatrany ahoana dia mba mifampizary eo. Dia niteny ty mpitandrina anankiray ny mitoriko tsisy tamin'ny taom-baovao dia vaky barazy 2020. Dia ahoana zany vaky barazy zany, zany ve nitorianao am-piangonana? Angaha misy barazy vakiny zany sa barazy vaky eo am-piangonana? Fa rehefa namaky an'ity tenin'Andriamanitra ity ry havako, aika tsy ny fiainantsika ihany misy barazy, na misy obstacle, na misy sakana, fa aika hatramin'ny fiainan'ny mpianatra fa izay teo amin'ny tantaran'ny famonjena. Satana dia tsy kely lalana fa mitranga-piainana sy mitrangan-javatra rehetra dia mametraka barazy etsero izy, anakanana ny pino, anakanana ny marina mba tsy handroso anaradia any Kristy. Fa na dia eo ara nefa zany adiny Satana izany, Jesoa tsy miova ka mampandresy amin'ny sakana rehetra. Ino nge ny teniny eto amin'ny 7:20 tapany faharoa hoy Jesoa manao hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Matoky fa izao ihany aza matahotra. Ianareo zao mihaino an'izany dia ohatran'ny mijery tantara an-tsehatra ianareo, mijery amin'ny tenen'izany na mijery fahita lavitra. Fa raha tena miaina ny toe-javatra ny ainan'ireo olona maro rendrika ny sambo tany Sonia Ranovongo sika, na makasary an-tsaina fotsiny ihany aza ny fitantaran'ny mpanjony sy ny mpanarato, dia mety ho azontsika ny ampahany amin'ny rivotra ny ainan'ny mpianatra niaraka tamin'ny tompo tamin'ny tenenan'i Jesoa zany teny zany. Matoky fa izao ihany aza matahotra. Reto mpianatra Jesoa reto dia olona efa teny efa nampianaran'i Jesoa izy a, olona efa nanaradian'i Jesoa reto a, olona efa nahita ny fakagana maro nataon'i Jesoa, ary izy ireo koa ara na dia atao hoe mbola mpianadra ihany dia efa nanao ny asa izay nampanaovan'i Jesoa izy ireo a, olona tsy zaza avao izy ireo, ary indrindra olona marin professionnel ireo, tsy olona zay vao nitaingina sambo, tsy olona zay vao nandia ranomasina, fa olona efa tena zatra rano ireo, zanadrano ny fitenenana. Fa ny zavatra mahagaga ry havako, teny ampovoan'ny ranomasina izy ireo, amin'ny andro alina izy, rehefa ny safotofotony ranomasina na hery ny rivotra, mila ho rendrika, mila hivadika ny sambo, tampoka tsy mahalehilahy, tampoka tsy mahatatsambо. Fa na inona fahaizana sy traikefa tao anatin'izy ireo dia mikorapaka ihany izy ireo, nikoropaka izy ireo, tena natahotra izy ireo,
fa tsy vitan'izany riavako fa izao ny andro moa alina raha teo ary rehefa mitambatra ny zavatra rehetrarehetra na ny zavatra faran'izay tsotra ara tena hafa ny fomba fijery azy dia ame ohatra anao a rehefa iny ianao ka tafody ariva ny andro alina ny orana mamely tonga ambaravarana ianao malakilehan'ny trano raha vao misy zavatra latsaka fotsiny any ivelany any na misy vimenjerana tokotanin'olona any ianao nefa misamboaravoarany fonao taitra ianao raha misy tselatra dia tena tsy fantatro tsony zay teneninao fa izany nahazo an'ireto mpianatra reto ry havako tao anatin'izany misamboaravoaran'ny ranomasina sy rivo mahery zany dia nahita zavatra mitsingevana eny ambony rano izy ireo to miloko fotsy ilay zavatra mitsingevana eny ambony rano tsy hitanitsony hoe olona aveo sa tsy olona tsy voalaza eto amin'ny filazantsara amin'ny Matio moa ry havana fa azo antoka fa dia niantso vonjeo mihitsy ry zareo matoa ny tompo ny teny hoe matokia fa izao ihany aza matahotra tena niantso zay tsy tokony antsona angamba nyreto mpianatra ny tompo reto ry havana ilay olona efa kalaza lahan'ny fanaratona sy amin'ny fandehanana an-dranomasina efa zatra miatrika ny sedra eny an-dranomasina eny fa tena nipiropaka ihany ry havako matoa ny tompo ny teny tamin'ny teny maherina anao hoe matoky zao ihany ary aza matahotra ry havako malalo amin'ny tompo zany tokonge no fiainan'ny mpianatra fa fiainantsika ihany koa zany inona ny zavatra tokony ho ratovintsika voalohany indrindra dia izao ny toetrandro ny toetrin'ny olona dia miovaovy reny aza kenina amin'izany ny fiainanao fa i Jesosy Kristy kosa lay omaly sy anio ary omandraka dia tsy miova na oviana na oviana fampahirezana atsika izany ry havako afaro amin'ny tsy miova sy maharitra mandrakizay ny fiainanao ny fanantenanao ny ankohonanao ny hoavinao aza ataon'ny fivaovan'ny toetrandro ny manakivy anao na mampahery anao aza ataon'ny fivaovan'ny olona no mahatezitra anao na mety hampifaly anao fa ny tompo Jesosy irery ihany no ataovy ivony ny fiainanao fa ny sakana dia tsy maintsy misy mandraka hariva eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona sakana telo ry havana no nianjady tamin'ny mpianatra zay efa tena zahadra rasy manana traikefa matatsambo azy fa tody sakana telo izy inona va reo sakan'ireo sakana voalohany dia sakana ara-teknika ara-toetrandro io zany alina eny ampovoan'ny ranomasina tsy hita zay lana vonjy ary ny tafiotra namely mafy zany efa sakana zany ianao koa amin'ny fiainanao ry havako mety mahatsiaro tena tokoa anao fa irery mety tsy eny ampovoan'ny ranomasina aloha anao hoe vitsy ny samaka eny ampovoan'ny ranomasina amin'ny andro alina fa mety ianao koa amin'ny fiainanao mahatsiaro rendrika ianao tsy hitanao tsony zay sarangotana mahatsiaro fa misy tafiotra tsy hainao toerina sakan'izany ry havako tahaka ny anjady tamin'ny mpianatro ny tompo zany aza ankinina amin'izany ny fiainanao na izany mety andevina ny finoanao fa misy koa ny sakana ara-kolotsaina eo moa le ambarantsika amin'le hoe finoanom-pony fa mba tahaka zay ngamba mahatatsinanana antsika malagasy tahaka ny jiosy fa tahaka atsika koa izy ireo rehefa mahita zavatra fotsifotsy hafahafa amin'ny andro alina na mitsingevangevana eny ambony matoto zany ary tsy vitsy ny olona na dia efa tena mpanaradian'i Kristy ara dia mbola miheno matoto ihany matoto andrano io trano misy matoto ety zavatra te misy matoto ry havako malalo amin'ny tompo ny matoto ve moa tsy isy foana fa ny devoly ange no mandrebireby anao sy mampatahotra anao zay ny tanjon'ny matoto ny ampatahotra satana zany sakany zany ry havako amin'ny fiainantsika aza manaotsika ny ankizy ihany ny matahotra maizina fa isika lehibe misy ara ny tena loza fa sakanao amin'ny fiainantsika zany ry havako fa maro ny zavatra mety mampatahotra anao ainao hiatra amin'ny ainao aza mandeha amin'ny herinao na ny traikefanao fa ankino amin'i Jesosy Kristy ilay maharitra sy tsy miova ny fiainanao fa misy koa ny sakana ry havana ny sakana amin'ny maha-olombelona amin'ny lafiny ara-pinoana mihitsy moa zany reto mpianatra Jesosy rehefa nahita ny fahaizan'i Jesosy ny fahagagana sy ny fampianaran'i Jesosy dia tsy nahatoky ny tenin'i Jesosy
ary tsy nahatoky any Jesoa. Rehefa niteny Jesoa hoe mahatoky fa izao ihany, aza matahotra. I Petera moa mba sasandro zao toy izy Petera hoe tompo raha ianao ihany ary io dia mba hatsoy ahy natona any aminao. Dia nomeny Jesoa lanja amin'ny finoan'ny Petera. Hoy Jesoa hoe manatona ary. Dia iny Petera fa nanao diny iana nankany anaty ranomasina. Fa raha vao tsy nijeren'i Jesoa izy, raha vao tsy lehibaiko ny Jesoa no tadidiny tao anatiny, fa vao nijery ny rivotra amin'ny safotofoto izy, dia nanomboka niletika izy. Tsy nahatoky ny tenin'i Jesoa izy, ary tsy nahatoky ny Jesoa izy, mihoatra no nitahotra sy ny fahatokisana ny herin'ny rivo mahery avako. Rehefa tody sakany ianao, misy barazy eo amin'ny fiainanao, misy hery anankiroa izay manery ianao. Ny hery voalohany dia ny herin'ilay ratsy izay mitarika ianao mba hiletika. Zay ny Satana e, mody ampiakariny kely ianao fa haletiny ianao rehefa avy eo. Fa ny hery faharoa dia ny herin'Andriamanitra izay misarika ianao tsy hilofika fa mba haharitra toy ilay Andriamanitra maharitra, na dia ao anatin'izany sakany izany ary. Tena fiainako sy fiainanao izany ry havako. Impirimpiriny tsy misy sakana tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika ry havako. Fa raha tokony hatoky ny Jesosy sy ny tenintsika dia adinontsika izany, ka lasa mateniteny sinoatsika rehefa hialan-javatsarotra, na mateny fiteny izay mbola tsy mahazatra tsikitsika rehefa tody zavatsarotra, na ndraindray miteniteny foana mihitsy ary rehefa tody zavatsarotra. Ry havako malalo amin'ny tompo, miorena amin'ny finoanan'ny Kristy ianao, aza manao tao foana na miteniteny foana na dia tody sakana ara, fa oreno amin'ny Kristy mandrakariva. Ny tenin'ny Kristy nataovy miorom-paka ao anatinao, mameno ny fiainanao. Dia hitanao fa natadorendrika ary ianao, dia ho aendry sy ny tompo ny tanany mba hisarika sy hamonjy anao. Ry havako malalo amin'ny tompo, rehefa manome toerana ny Jesosy Kristy isika, hibaiko ny fiainantsika, hibaiko ny asa fivelomantsika, hibaiko ny fanompotsika, hibaiko ny tokantranontsika, dia ho resy miaraka amin'izay ny sakana sy ny olana maro samihafa. Rehefa miaino sy manatona ny Jesosy amin'ny fahatokiny zaho sy ianao, izany hoe Jesosy sy ny teniny izany no ataontsika lehibe lavitra no nitahotra sy mba olombelonantsika, dia hitanao fa hisondrotra ianao, hiarina ianao, fa indrindraindrindra ho adinonao aza izay mety fery sy fanaintainana noho ny fianjeranao. Izaho sy anao ry havako no tahaka an'ireto mpianatro ny tompo reto. Rehevo amin'ny fiainana andavanandro, tody sakana maro samihafa eo amin'izany fiainana andavanandro izany, na sakana any tokantrano izany, sakana any amin'ny fianakaviana izany, sakana any amin'ny asa mandray-asy ny fianarana izany, ry havako, aza mitoky amin'ny herin'ny tenanao, aza mitoky amin'ny fahalalanao, aza mitoky amin'izay taika efa mpiainanao, fa ho rendrika ianao raha mitoky amin'izany. Fa ny zavatra faharoa koa dia izao hoe rehefa tody sakana tahaka an'ireny ianao, Kristy jereny, ny teniny nataovy manjaka sy mameno ny fonao, ahatonga anao ahajoro, ary atserovanao fa miaraka aminao Jesosy, ary mahatoky azy ianao dia hivoaka mandresy miaraka aminy ianao. Fa fianarana lehibe ry havako ny tiany tompo meny antsika amin'izao fiandohan'ny taona izao, fa mila mianatra amin'i Jesosy toy ny mpianatra isika, ka ninoninona sakana, ninoninona olana, ninoninona fahatsotsopana tenana, mila mahatoky an'i Jesosy isika dia hivoaka ho mpandresy. Sarovy ry havana koa, rehefa mahatsiaro kely hery ianao, rehefa tena mahatsiaro le faible iny mihitsy ianao, amin'iny fotoana iny mihitsy, amin'iny fotoana iny, rehefa manankina ny fiainanao amin'ny tompo ianao, rehefa miankina amin'ny Jesosy ianao, dia tsaroa fa amin'iny fotoana iny ianao no tena mahery. Mba azonao sady an-tsaina ve zany ry havana? Ianao rehefa le tena mahatsiaro tena reraka indrindriny zany, ianao le mahatsiaro hoe tena resy a Jesosy, ianao le tena mahatsiaro hoe tena kivy mihitsy a, vao mitoraka amin'ny Jesosy ianao sy mijery amin'ny tompo ianao, averiko tsara, mitoraka amin'ny Jesosy sy mijery amin'ny tompo, fa tsy hoe mijery ny fahorianao, na mijery ny loza manodidina anao, na mijery reto adidy mbola miandry ianao, Jesosy jereny, dia hitanao fa ahery ianao, ka andresy izay mety ho sakana rehetra noho ny finoana
any Kristy. Aza manao tahaka ny Petera ry havako. Ka ny rivo mahery indray ny jereny fa tsy ny tompo. Fa jereo Jesoa manaova tahaka ny zanak'Israely tany anefitra, ka na inona tsy fataterahany. Rehefa nijery izy an'ilay hazo zay natsangany Mosesy, lay misy lay menarana varahana, dia sitran'izy ireo. Zay tandinon'ny Kristy teo ambony hazo fijaliana. Lay maty aho, lay maty ianao, mba navitra sy hamonjy atsika. Kristy jerena ry havako. Ninona sakana eo anatrehanao dia haritra sy orona amin'ny finoana mandrakariva ianao. Fa rehefa mahatsiaro ianao, ary rehefa ataonao eo anilanao Jesoa, eo amin'ny akavianao izy, ataonao amin'ny akavananao izy, miara-mandeha aminao izy, dia tsarovy tsara fa ny sarotra, ny sakana sy ny olana dia irodana avokoa. Iaina ny lanjan'ny tahotra, iena ny lanjan'ny sakana, iena ny lanjan'ny olana rehefa tsaronao fa eo anilanao Jesoa. Tsy ampanahanao intsony, tsy ampatahotra anao intsony nendretrarehetra reny. Fa zany ankeny tiany Jesoa amin'ny teniny manao hoe indro zao ombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny farataperan'izao tontolo zao. Jesoa tsy niteny hoe tsisy ampatahotra anareo intsony. Jesoa tsy niteny hoe tsisy anentsika anareo intsony. Jesoa tsy niteny hoe tsisy sakana intsony eo amin'ny fiainanareo. Tompo tsy niteny an'izany ny mpianany, fa hoy ny tompo hoe na eo ary reny rehetrarehetra ireny aza matahotra, fa indro zao ombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Ry havako malalo amin'ny tompo, andro faharoa amin'ny taona 2024 sika kehitriny, tsy misy mbola mahalala ny 380 sy 300 sy tapany amin'ity taona ity sy ny mbola manaraka. Fa ny baiko amin'ny tompo atsika ry havana amin'ity an'ity dia zao hoe aza matahotra. Jesoa jerena fa miara-dalana amintsika, pazapa ny tompo. Zany ny dikany teny hoe momba nareo aho miaraka amintsika ny tompo. Matoky azy, matoky ny teny ny mandrakariva, fa miteny amintsika mandrakariva koa ny tompo manao hoe matoky fa izao ihany, aza matahotra, ko na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Lay Jesoa tsy miova ry havako, lay Jesoa maharitra dia tsy vitany mampandresy amin'ny sakana, fa lay Jesoa tsy miova ihany koa dia mitaona antsika aizantsika manao rarotra ny fotoanan'Andriamanitra. Misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra. Andriamanitra koa ry havako manana ny fotoanany. Dia rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra, mahaiza manararoatra ny fotoanan'Andriamanitra. Zany ny dikany tenin'i Jesoa eto amin'ny fahanenina amby 3:10 faharoa ty manao hoe koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Mahaiza manararoatra ny fotoanan'Andriamanitra. Rehefa tonga tao Genesareta ry havany Jesoa sy ny mpianany, mandeha atsambo izy ireo, dia niraisy ny tanàna mihitsy izy. Tena ny tanàna no nandrainy Jesoa rehefa tonga tao Genesareta izy. Ary rehefa niraisy ny tanàna Jesoa, dia tena nahararotiny olona tokoa ny fahatongavan'ny tompo tao an-tanàna. Ny elo ny vaovao eran'ny tanàna fa tonga Jesoa. Jesoa mamangy ny olona sy mamangy ny tanàna. Tsy navelan'ny mponina tao Genesareta handalo fotsiny ny fahasoavana. Fa inona moa ny fahasoavana ry havako? Jesoa mamangy ny fiainako, Jesoa mamangy ny fiainanao sy ny fonao, mamangy atsika. Zany ny fahasoavana ry havana zay tsy navelan'ny mponina tao Genesareta handalo fotsiny ny fanararotin'izy ireo. Tena mifanohitra tamin'ny zavatra nitranga tany Betlehema. Fatatsika ny tany Betlehema, rehefa ho teraka Jesoa, tena feno ny hôtely, tena feno ny trano fandraisam-bahiny. Nailiky ny olona Jesoa, tsy niraisiny ny olona Maria hiteraka an Jesoa. Fa zany koa ny zavatra nitranga tany Jerosalema. Rehefa tonga tany Jerosalema Jesoa ndrindra fa amin'ny herinandro farany, mialohan'ny hafatesany teo ambony hazo fijaliana, tonga nge Jesoa fa tsy fantatra zareo hoe mpamonjy ny tonga. Tonga nge Jesoa fa tsy fantatra zareo hoe hitondra famonjena ho azy. Nieritreretan'ny fahandroakan'ny Romanina Jesoa, nieritreretan'ny fahandrodana ny fanjakany Jesoa. Tsy niraisin'izay zao Jesoa. Fa rehefa tonga tao Genesareta kosa ry havana ny tompo tsy mba tahaka an'izany, fa tena fahendrena lehibe ny anymponina tao. Fa rehefa tonga Jesoa, ny tanàna mihitsy ny nandray azy, ary naely ran'ny tanàna fa tonga Jesoa. Ary rehefa niely ry havana ny vaovao, dia tonga daholo ny olona rehetra. Ary tsy hoe tonga fetonga fotsiny, fa tena nifandray tamin'i Jesoa izy ireo. Porofon'ny tena fifandraisany tamin'i Jesoa,
afaka nikasika an Jesosy. Alay fisary an-tsaina indray ry havana hoe misy mpitondra ambony lehibe tonga eo tanànanao, tonga eo amin'ny fokotany misy anao, dia misy vahoaka maro be eo, afaka hikitika ny akanjon'izany mpitondra ambony zany ve ianao? Fa raha mahakitika eo ianao mety voasambotra. Fa ny olona tany Genesareta tsy mba tahaka an'izany. Fa tena afaka nifandray tamin'i Jesosy mihitsy izy ireo. Afaka nikasika an' Jesosy izy, ary tsy vitan'izay afaka nikasika an' Jesosy ihany izy, fa novahan' Jesosy ny olan'izy ireo rehetra. Izany hoe ny tanàna nandray an' Jesosy, ny olona nandray an' Jesosy dia afaka nifanerasera tamin'i Jesosy, ary novahan' Jesosy ny problemany rehetra. Santionany tamin'ireny problemy ireny, ny marary rehetra tonga teo aminy dia nositraniny Jesosy avokoa. Ry havako malalo amin'ny tompo, amin'izao alahady ny taom-baovao izao, alahady ny epifaniany io, anehoana ilay mpanjaka ny mpanjaka sy ny tompony tompony, mamangy antsika ihany koa Jesosy ankehitriny. Tonga eto amin'ny efijery mamavadiny tafo izy, tonga any tokantranonao tsirairay avy izy, mamangy ny foko sy ny fonao ny tompo. Betlehema ve ny fonao? Jerosalema ve ny fonao sa i Genesareta? Tsy izay ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia zao hoe tiany Jesosy ianao, mandondony ambaravarany fonao izy. Ko raha enonao ny feony ka mpandroso azy ianao, dia ara-misakafo aminao izy. Ovahan' Jesosy ny olanao, ovahan' Jesosy ny sankana eo amin'ny fiainanao. Fa na dia indraindray ary havana iverintsika hoe ela fiasa Andriamanitra, Andriamanitra tsy mba tary zany, Andriamanitra tsy mba diso fotoana zany. Jesosy tsy mba mametrapetraka izany, fa tonga amin'ny fotoana maha izy azy foana ny tompo. Fa izaho sy ianao no tsy maharitra, izaho sy ianao no tsy mahay manararaotra ny fotoana. Ko anio ry havako, amin'ity alahady faharoa ny volana Janoary 2024 ity, aza diny fa fitiavan'i Jesosy tsy miova izy, fa matoa avelan'Andriamanitra ianao. Andian'ireny tranga izay mampisinto, tranga sarotra ireny, dia mba hanomezan'ny tompo atsika fotoana ahafantarantsika azy, sy ahitantsika ny asan'Andriamanitra izay miasa mandrakariva ka tsy tara eo amin'ny fiainantsika. Fa amin'ny Jesosy ry havana, raha mbola misy ny aina dia fotoana amin'ny famonjena mandrakariva zany. Amin'ny Jesosy raha mbola tsy avy ny amin'ny rahony lanitra izy, dia mbola fotoana ny famonjena mandrakariva zany. Ko inona ny andrasan'ny tompo aminao hoe, ary inona ny andrasany amiko? Enohy ny baiko ny Jesosy ry havako. Mahaiza manararoatra ny fotoana, fa adio ny mangatakandro amin'ny fanarahana ny Jesosy, fa adio ny mangatakandro amin'ny asa fanomponan'ny tompo. Fa raha vata amin'ny voarenao ny baiko ny Jesosy, dia araroatra zany fa mamangy anao izy, ary te hitondra, ary te hanavao ny fiainanao sy hanafaka izay rehetra mangejanao. Aza miavina amin'Andriamanitra sy ny asany ry havako, fa isanandro ny tompo tianao izy, te hiara-miasa aminao izy. Taona vaovao zao dia avintsika izao, avaozy ny tompo Andriamanitra indray ny fiantsoana sy ny fiantsonanao, fa te hiara-miasa amiko sy aminao sy amintsika ny tompo amin'ity taona vaovao ity. Ka izay rehetra mety olana sy sakana lalovan'izao tontolo izao, lalovan'ny firenena, lalovan'ny isan-tokantrano, ary mety ho lalovako sy lalovanao, azany natao mameno ny fo sy ny saina fa Jesosy jereny, ary ny fitiavany raiso dia ho tanteraka aminao tokoa ireo fanirina maro samihafa izay nangatahanao tamin'ny tompo tamin'ny farany taona sy tamin'ny fiandohan'ny taona. Ary tsy ny fanirinao sy ny veonao ihany no tanteraka, fa ny fanirin'ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo izao, ireo mahantra, ireo sahirana, ireo marary, ireo azo pahoriana, ho tanterahan'ny tompo avokoa reny rehetra ireny. Eny mihoatra noho izany ary satria fahombiazana sy fandresena no ivombenan'ny tompo ny mpino azy, satria miaraka amin'ny tompo sy ho an'ny tompo mandrakariva ny zavatra rehetra ataony. Aoka ry havana nakoako ao am-ponao, indrindra amin'ity taona 2024 zao baiko ny tompo zao manao hoe matoky, fa izao ihany aza matahotra, ko na iza no nanendry dia ho sitrana tokoa. Ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra fanofanainy kosa, ampahery, ampitraka atsika, ka na inona sakana aharitra mandrakarivintsika, ary ny indrindra iaino ny tenin'ny tompo sy hijery azy, ary nanararaotra ny fotoana omen'Andriamanitra atsika,
azahoantsika manompo sy miorona amin'ny finoana ho voninahitr'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra fa ny fiadanany kosa no anapaka ny fototsay rehetra isika tao tranon'Andriamanitra lilenareo any atokantrano. Amen. Hivavaka isika. Misaotra indrindra Tompo fa tsara ny teninao, mamy ny teninao, aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Misaotra anao izahay ny amin'ny afatra indray izay nampitondrainao ny mpanomponao. Misaotra indrindra Tompo fa tena tianay ianao ary mamangy anay androany. Mandondona ao am-baravaran'ny fonay ianao ary miandry anay hampandroso anao. Te hiara-misakafo aminay ianao, te hiaraka aminay ianao. Dia mandrosoa Jesosy, mitoera ty anatin'ny fonay. Meteza ho ivo ny fiainanay ianao ary havaozinay indray anio ny fanoloran-tenanay ho anao. Misaotra indrindra Tompo fa mbola nomenao ny teninao hampahery anay. Nambaranao taminay fa ianao Jesosy Kristy irery ihany no maharitra, tsy miova ary mampandresy anay amin'ny sakana rehetra. Manana ny fotoananao ianao ny amin'izany ary mbola fotoana nomenao anay indray androany. Nomenao izao fotoana izao, mbola hahafahanay mandre ny antsonao. Esory ny tahotra ty anatinay, esory ny fanahina, esory ny tsy fatokina rehetra, satria ny baiko nomenao anay androany tao anatin'ny teninao dia ny hoe matoki izao ihany aza matahotra. Te hiaina izany teninao izany izahay Tompo, hamakivaky ity taona vaovao izay nomenao anay ity. Handalo ny rivo mahery izahay, handalo ny onjan-dranomasina izahay, handalo ny sakana rehetra izay alefan'ny Satana ihany koa. Kanefa ny teninao mampahery anay, fa raha mibanjina anao izay Jesosy Kristy dia tsy rendrika. Ary raha rendrika azy izahay, dia ny tananao no ahinjitrao hisitonanay. Jesosy, misaotra betsaka ny amin'ny teninao, fa teny izay tianao iainanay mba handrosoany ny finoanay. Koa mangataka izahay, ampitomboy Tompo ny finoanay anao. Miafina aminay ny andro izay ho diavinay ao anatin'ny 380 sy 300.
miafina aminay izay rehetra mbola hiatra sy hiseho amin'ny fiainanay. Fa ianao nefa mampianatra anay fa ny fiainanay, ny ankohonanay, ny fanantenanay, ny asanay izay rehetra momba anay Tompo dia apetrakay ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Matoky izahay fa matoa nomenao teny, matoa ianao mbola mampanantenanay dia tanterahanao eo amin'ny fiainanay izany satria ianao no tsy miova, ianao no maharitra. Dia mangataka izahay mba arovanao izay amin'ny asa matin'ny Satana, mba tsy herikerika na hianana izahay ny amin'ny teninao, fa hosahy izay Tompo hijoro ka hiteny hoe matoky aminao izay Jesosy, ary esorinao ny tahotra rehetra ty anatinay. Dia matoky aminao izay hamakivaky ny taona vaovao izay nomenao anay. Entinay eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izay sakana rehetra tsy ahafahanay manatanteraka ny sitraponao sy ny asanao eo amin'ny fiainanay. Aza vela angatakandro izahay Tompo fa fotoana androany nomenao anay hanatonanay anao. Misaotra betsaka e. Maro ny faniriana ty anatinay, entinay mangina izany eo aminao, ary tanterahanay amin'ny finoana fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Mitondra-bavaka izahay ny Ray aman-dreny mpitandrina mianakavy izay napetraka ao amin'izao fiangonana nametrahanao anay izao. Jesosy, ianao izay fa nifidy azy dia ianao koa no manome ny hery rehetra ahafahany manatanteraka ny asanao. Dia feno fifaliana izy amin'izany fanatanterahana ny asanao izany. Mitondra ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana, ny biraon'ny fiangonana, ny biraon'ny sampana, asa, fikambanana, ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra, ny vita batisa, ny vahoakanao rehetra, ampy mizara Tompo ny fahasoavanao. Dia esory ny tahotra rehetra, fa omeo fahatokina ary ampitombohy finoana ny vahoakanao. Entinay eo aminao ny filohan'ny FJKM, ny mpiara-miasa amin'ny rehetra izay napetraka ao hitondra ny fiangonanao, mba ho saina iray sy vava iray no iarahany manompo anao. Aiky ny feno am-pelatananao ny mpitondra ny firenenay sy izay rehetra manana andraikitra. Jesosy, aza vela hijery izay rehetra miovaova sy mandalo, fa hibanjina anao Jesosy Kristy ka izay sitraponao no tanterahany mba hiadana ny vahoakanao. Mitondram-bavaka ny mahantra, ny sahirana, ny azo-pahoriana, ny marary, jereo amin'ny indrafonao ireny rehetra ireny. Dia izay tsy voatony ny vavanay ry Tompo fa fantatrao fa mahasoa anay, dia irina indrindra ianao no ahatanteraka izany araka ny haben'ny indrafonao sy ny fahasoavanao. Dia irenay no mbola iombona aminay vavaka izay fa nampianarinao anay manao hoe anay izay ny an-danitra. Ny fanjakana ataonay sitraponao ity atataka ny an-danitra. Venelezana saza aminay. Menanelika, akana menanay izay milevoka taminay. Raha mitondra anay afakatana. Manafrahana ny ratsy. Anao fanjakana sy ny arafanay hatramandrasay. Amen. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona isika ry havana dia ny fiarabana ireo ray aman-dreny. Ny antsointsika hoe ray aman-dreny tsara ho fantatritsika ihany dia ireo biraon'ny fiangonana teo aloha. Toy izao ny fandaminana indroa miantaona izany. Ho arabaintsika mialoha ireo ray aman-drenitsika, izany hoe ireo biraon'ny fiangonana teo aloha ombambady dia angatahana izy ireo handroso etsy aloha. Ny ray aman-dreny mpitandrina no angatahana hisoro tenantsika rehetra
hiarahaba ireo ray aman-drenitsika ireo sy hitondra azy ireo ambavaka. Rehefa vita izay dia ny biraon'ny fiangonana amperinasa sy ny mpandrarahany fiangonana indray ombambady no aravaitsika. Miangaviana indrindra ny ray aman-drenitsika isolo-tenantsika amin'izany Andriamatora Velson Rado, isolo-tenantsika rehetra hiarahaba ny biraon'ny fiangonana amperinasa sy ny mpandrarahany fiangonana. Dia hiroso amin'izany isika ry havana amin'ny fotoana izay androsoan'ireo ray aman-drenitsika ireo ety aloha dia andeha ataontsika ny firana 2,700. Firana 2,700. Ny andiny voalohany ataontsika dia mangataka mpanajana ireo ray aman-dreny mba handroso ety anoloana. Ny tompo Andriamanitsika ry havako dia Andriamanitra fitiavana izy. Ko na iza miara-miasa aminy sy manatanteraka ny asany dia tsy mba adinonao vinanao viny. Ary isan'izany ianareo izay nanana andraikitra, nanana anjara teto anatin'ny fiangonana tamin'ny fotoana teo aloha rehetra, ary na ankehitriny dia mbola manana andraikitra ianareo. Fa kosa amin'ny andraikitra birao-piangonana, ankonana birao-piangonana kosa dia teo aloha nanefanareo izany. Fa ny tompo anefa dia mahatsiaro anareo mandrakariva ary makasitraka anareo. Manana hevitra hitondrana ny fiainanareo izy, dia hevitra hitondrana fiadanana fa tsy losa. Indrindra mantsy ny tompo aminareo amin'izao taona vaovao izao manao hoe na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova ary mandra-pahafotsy ny volonareo, dia izao ny sahirana mitondra anareo. Izao no nanao, ka izao no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Ho toavin'ny tompo aminareo anie izany tenin'Andriamanitra izany. Ka na inona fiovan'ny kalitao ambolo, na inona fiovan'ny tanjaka sy saina, dia tsarofan'Andriamanitra tsy miova. Fa tahaka ny antsony ianareo fahizay no mbola hitatany ianareo ankehitriny ho any amin'ny mandrakizay. Ko mahereza mandrakariva fa momba anareo ny tompo. Iara-mitsangantsika fiangonana ry havako hivavaka isika. Misaotra anao indrindra tompo ny amin'ireto mpanomponao ireto izay efa niara-niasa taminao teo anivon'ny biraon'ny fiangonana izany, ray aman-dren'ny mpiangonana teo aloha. Ankehitriny tsy manadino azy ianao sy ny fiangonana tompo, ka maneho azy ankehitriny ny fitiavanao sy ny fombanao indrindra amin'ny alalan'ny teninao. Koa izay rehetra tanterahana eto tompo, ny vavaka, ny fampahirezana amin'ny teninao, indrindra ny solom-body akoho izay atolotra azy ireo, dia mba ambininao an'izany tompo, ahatsiarovan'izy ireo fa tsy miova ianao, eny tsy miova ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainan'izy ireo. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anonon izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Sika rehetra ry havana hitehaka ny tompon'andraikitra hanolotra azy eo amin'ny tsetra.
afaka mipetraka ianareo rehetra ry avako. Mitazana ny zareo eto ary avako oatra mifampijerijery zareo satria amin'ny fotoana sala amin'izao fa misy vafandraisana teny ihany mariky ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra fa ny fitahiny kosa ho amintsika rehetra fa orin'izay teny atao amin'ny solotenan'izy ireo dia roso amin'ny fiarabana manaraka isika. hoy ny firana manao hoe mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao. Eny tsotr'Andriamanitra lehibe totsika nomeny zany taona vaovao 24 izany 24 izany mialatsiny fa sarosaro le fiteny anazy faly tokoa izahay. Eny mbola maro aminay ireo tokoa alak'izay ny pasteur teo mbola miasa misehatra rehetra isan-karazany any. Fitiavan'Andriamanitra izany rehetra zany ary isaona lehibe azy tokoa. Eny nreto nareo name voninahitra anay tsy izay lereko nahavita ny fiangonana sy nahavita ny adity eto amin'ity nomen'Andriamanitra ity fa teo isika rehetra rehetra nanampy tamin'izany ary indrindra ireo mpitandro maritra maro fandibo teto niara niasa taminay dia nomeny anay hery nomeny tanjaka ka mbola tahoana eto ankehitriny ka dia niteny eto anay saotra indrindra makasitra amin'izay natao rehetra ary ny voninahitran'Andriamanitra no angatahsika ho amin'izany rehetra izany. Sola toko. Hamonjy ny toerana ireo ray aman-drenitsika ireo dia hitsangana indray ny birao ny fiangonana Perinasa sy ny mpandraharaha Ombambady dia ny firana fa 1:700 ny andininy voalohany indray no irahantsika. 1:700 ny andininy voalohany. ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Tompoka faliana tokoa tsika ny androany a satria indray mandeha ao anatin'ny taona no naovantsika zao fombafomba fiangonana zao ary mitondra fifaliana lehibe ho antsika menakavy izany. Ary tsy ho antsika izay tonga eto ihany fa na ireo mpanavavaka zay no ny ato maro samihafa tsy tonga eto ary na ny anjely any an-danitra raha dia miara-paly amintsika satria makasitraka ary mitondram-bavaka ireto birao-piangonana sy ny ankonany reto isika. Isy zavatra anankiroa no tanterahana. Ny voalohany dia fiarabanana ireo birao-piangonana sy ireo mpandraharaha miaraka amin'ny vadiny aman-janany. Ary rehefa vita izany a dia ny mpitarina sy ny vady aman-janany mbola salabatsika manokana rehefa vita izany.
indrampo ny tenin'ny soratra masina zay fototry ny finoantsika ilay teny manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny iny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny faniriana ho an'reto tompona andraikitra tao amin'ny fiangonana reto, Andriamanitra no nividy azy, Andriamanitra no nindry azy. Dia ho tanteraka tokoa izay faniriana izay efa natao tamin'ny farany taona zany na mbola taona matondratra ny tolo andro ity. Ho tanteraka izany fa araka ny teny nampitaina tamintsika teo dia hoe mba hibazana an'Andriamanitra izy hibazana an' Jesosy Kristy dia ho tanteraka ireny rehetra ireny eny mihoatra noho izany aza satria tsy ny zavatra rehetra amin'ny mahafaly fa ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoany tena sy ny fiainantsika. Koa miarabanareo menakavy zahay izay mitodika aminay fiangonana mijoro ety amin'izao fotoana izao. Maniry koa izay raha maniry omen'Andriamanitra hery sy tanjaka, omen'Andriamanitra fahasalamana ary indrindra anana fahalalana sy fahendrena araka ny toromarika izay nomen'ny Tompo antsika. Ho tanteraka tokoa izany ka ianareo tsy hahafoy anay izahay tsy hahafoy anareo. Fa ny zavatra lehibe indrindra dia ny fiarah-miasantsika. Ary nandritry ny raha tsy hijery afa-tsy ny taona 2024 isika dia ny zavatra izay naseho antsika hatramin'izay na teo amin'ny fiarah-miasa izany teo amin'ireto birao-piangonana ireto, teo amin'ireo mpandrarah ireo, sy itsika tsirairay avy araka ny sampana sy fikambanana, sy itsika Rita Batisa sy mpandray manasan'ny Tompo ny fiarah-miasa tamin'izany dia tsapantsika isan'andro isan'andro. Ary nitatitry ny vola izay naseho antsika teo ary misy sy ny ara-dalàna ireo tompony andraikitry ny vola eto amintsika. Ary mino afa ny mpandiny-bola dia manatanteraka ny asany amin'ny fanamarinana ireny zavatra ary vita sonia ara-dalàna izany rehetra izany. Izany rehetra izany izy menakavy dia tsy herintsika natanjakitsika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy araka ny fitsinjarana sy ny are-pahasoavana izay mahenika antsika menakavy izao. Ka dia ho deraintsika Andriamanitra ary ny zavatra rehetra dia nataony ahasoa antsika menakavy, fiadana sy fahasoavana amintsika rehetra. Mbola hiaraka hivavaka tsika tompoko. Eny raha eo matsiaro tsy irery tokoa izahay. Velatra mpamonjena amin'izao fotoana izao. Ny lasa matetika no tsy haivinay, no lazainay fa ny zavatra ho avy rehetra dia mety vinavina ihany ny anay fa tsy ho tanteraka ireny raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Tompon'Andriamanitra no tona mavaka ireto tompona andraikitra tao fiangonana izahay, ny birao-piangonana, ireo mpandrarah miaraka amin'ny vady aman-janany. Tompo apetraka eo aminao izy mba ianao no tena mpanolotsaina azy. Tsy hanana mpanolotsaina hafa afa-tsy ianao izy Andriamanitra fa efa nankina taminao. Ianao no nahary azy, ianao no tantana azy hatramin'izay lasa izay, mbola apetraka eo aminao ny fiainany. Ka izay zavatra irininy fony Andriamanitra ka entiny eo aminao dia ho reny sy ho fantany fa sitraponao izany ary sitrakao izany. Ka hiaino ny teninao izy isan'andro isan'andro, ka ny zava-tsy rehetra dia apotranao hitan'ny olona rehetra fa miaraka aminao izy. Tsy eto amin'ity fiangonana ity ihany fa eo amin'ny fiainan'ny ray manontolo,
eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny didy asa manandraikitra ary indrindra eo amin'ny fianakaviana tsirairay aby. Dia anao ny dera, anao ny laza voninahitra Andriamanitra eo, ho tanteraka tokotrany izany. Saotra raha eo. Amen. Dia manolotra ny solombodireko avy amin'ny fiangonana ho anareo tsirairay aby tompoko. Aloha idirantsika amin'ny faharoa misy teny ataon'reto sa ataontsika aloha ny ampitarina dia rehefa avy izy manapatra ny teny ho atao raha misy. Izay angamba no lovantsika azy. Mahazo mipetraka nareo dia magnataka an'izy efatra mianaka mahiakatra ety fa le ariarindrina ry za raha tsy mahita azy ka dia mba miakatra aty nareo efatra mianaka e. Azafady ry tompoko. Pastera mba afaka miakatra aty ve nareo azafady tompoko. Tsy haritra ka miangavy antsika fiangonana mba hitsangana. Eny tompo. Alika fokely miakara ty ambony. Zava-dehibe ho anay loatra ny fanatrika aminareo tahaka an'izao. Ary nandritry ny roa taona angamba izay na dia ny fandray tanana ara dia tsy natao mihitsy eo. Na dia nanao bizibizy kely ara tsy tsy nanao mihitsy eo. Natsidika amin'ny pastera tany amin'ny braony ary ohatran'ny sahiran-kira antsika eo. Tsy hanomezantsina izy an'iny nefa izany fa noho ny fitantanantsika. Fahaizantsika miaina miaraka amin'izao tontolo izao ary mba hahatsara ny fifandraisana indrindra fitandronan'ny fahasalamana. Ka tanterantsika mpifaliana izany zavatra izany fa na ohatra ary tsy natao izay na tsy izay ihany ary ny mariky ny fifandraisana fankatiavana misy endrika maro izay iraisantsika dia ny ao amin'Andriamanitra izy ny mampiray antsika. Ko amin'izao taona vaovao izao ry izy efatra mianaka taona 2024 dia miarahaba anareo manokana izahay fa velatra-pahamonjena nandia izay lalina somary sarotarotra hatramin'izay izay ka togetitsika afakahita ho mariky ny fankatiavana ho mariky fa Andriamanitra iray ny mampikavana antsika rehetra ary izy rery ihany no anankina ny fiainantsika ho avy. Ny fanindrinay dia ny asa ataon'ny mpitandrina dia ho tanteraka araka sitrapon'Andriamanitra ary izy no hafantatra izay lalana tokony ho lehantsika. Eo raha matovadiny izay fantatray fa na fotoana rehetra dia hitanay manohana any mpitandrina vadiny indrindra ny fitantarana izao fiangonana nofinidin'Andriamanitra esanareo izao. Ary eo an'izy roa vavy izay mbola eo ampianarana dia tanteraka soamatsara izay irina ary ho tonga ny avy indrindra ary ho sambatra mandrakariva ary ho fifaliana mandrakariva no iarahanareo efatra mianaka, iarahanareo amin'izao fiangonana misy anareo izao ary iarahanareo amin'ny mpiaramonina ny mpiaraka aminareo isan'andro ary indrindra amin'ny fianakaviana izay misy anareo. Faniriny izany fa apetraka amin'Andriamanitra fa ho tanteraka izany rehefa mibanjina n'ilay Andriamanitra
Jesosy Kristy isika rehetra. Dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany dia misaotra tompo miaraka mitera tsika. Eny fahanirina izany ary fahirina tsy hafenina fa ambara-pahabe maso ka ho tanteraka araka sitrapon'Andriamanitra fa ho mariky ny zavatra hita maso kosa dia manolotra izahay ireo zavatra natolotra reto mpiara-miangony reto eny efa nisy ny taloha ary mbola isy no avy dia manolotra zany ho anareo izahay ho fanamariana izao tontaona 2024 zao dia aratra amin'ny farana ho tratry ny taona mitsingerina isika menakavy. Misaotra tompoko. Miaraka Fa misy moa ry havako ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Nasehon'ireo biraon'ny fiangonana teo aloha zany tsy misy mifanaraka hoe izy nitondra fitenenana fa dia mifampijery dia efa mifankahazo azy. Dia izay rehetrarehetra nijoro teo koa mifampijery sady mitsikitsiky zareo manao hoe pastera mbola miakatra dia efa azoko nitsidika nitsikitsika zareo fa dia amin'ny anaranay fandrarana ato anatin'ny fiangonana rehetra biraon'ny fiangonana ankehitriny ry havako mitondra nateny voalohany indrindra isaorana n'Andriamanitra noho ny fivimbinany sy ny fiarahantsika miasa tamin'ny taom-panompoana 2024 iny fa indrindra isaorana ny tompo mbola zahotsika mbola miara-miasa amin'ity taona vaovao ity. Makasitraka ny tompo fa makasitraka antsika rehetra ihany koa fa nateo ary zay izay natsony tompo manokana anina ndraikitra amin'ny fandrindrana, fandaminana, fanadiovana ny fiangonana raha tsy teo ianareo nivavaka ao anay, raha tsy teo ianareo nampahery anay, raha tsy teo ianareo ny fanotrona sy ny fametanana niaraka taminay dia tsisy tanteraka ireny rehetrarehetra ireny. Ko misaotra ny tompo isika fa makasitraka anareo rehetra ihany koa indrindra tamin'ny alalan'ny teny mamy izay nety ny solotenan'ny fiangonana ny arahaba ny rahasoanay ary tsy teny mamy ihany moa fa naraham-bavaka sy tenin'Andriamanitra ararahana solombody akoho ihany koa ka dia makasitraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra ny hamaly fiteny fiangonana manontolo ny tsiraray avy amintsika tamin'izay rehetra nataontsika vavaka tolotsaina fanomezana fa amin'ny anarana efa mianaka ihany koa ry havako no hitondrana fitenenana ho antsika rehetra ho anareo ny amin'ny isa-tokantrano ny fiarahantsika misaotra ny tompo ry havako fa hafa tokoa ny tompo Andriamanitsika fa na eo raha izay mety asa goavana anatrehana sakana maro samihafa tena nampitombon'ny tompo eny andalina tokoa ny herintsika nampitombon'ny tompo eny andalina tokoa ny finoantsika ka tahaka ny fiangonana ihany koa izay efa mianaka mahatsiaro fifaliana tokoa ka misaotra ny tompo noho ny amin'ny fiarahantsika manome voninahitra ny tompo fa misaotra anareo ihany koa ry havana satria any amin'izay rehetra ale dia tsapa tokoa amin'izao vanim-potoana izao fa zary mihemitra ny mpianakavy ny finoana zary mihemitra ny fiangonana satria ny antony mafy loatra ny afitsoko raha Covid-19 sy ny forongony mafy loatra ny afitsoko ny fahantrana ka raha hita taratra eny amin'ny fiainan'ny fiangonana zany za tsy manao hoe tsisy fiatraikany tamintsika reny na itsika tsy mba ao anatin'izany fa tena ao anatin'izany tsika rehetra kanefa tsy reny no nataontsika ho zava-dehibe fa ny fanompoana an'Andriamanitra ny fanaovantsika ny asan'ny tompo dia makasitraka antsika rehetra ry havako fa izany ny tena fanomezan-dehibe indrindra izay natolotrareo ho an'ny tompo Andriamanitra ary natolotrareo anay efa mianaka misy ny fanetanana misy ny asa atao dia tena ny fanometanana sy mifampaheritsika amin'ireny asa ireny dia makasitraka antsika rehetra ry havako indrindra amin'ny vavaka izay nasandratritsika fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tena sarotra izany mitondra olona mitarika fikambanana mitarika komity na mitarika asa izany kanefa ny amin'ny tompo sy ny amin'ny fitiavanareo sy ny fanohananareo dia azony tanterahantsika tokoa zany tao anatin'izay taona vitsivitsy zay ary mbola angatahantsika amin'ny tompo mbola azahoantsika manao izany anehoana ny voninahitr'Andriamanitra fa dia mankasitraka ry havako amin'ny anarana efa mianaka na tamin'ny teny mamy izay nataon'ny tompon'anjara ny vavaka ataon'ny tsirairay avy amin'ny SMS sy ny afatra any amin'ny FB sy any amin'ny YouTube zay be dia be tokoa sahiran'izay mamaly satria tsy araka igny mamaly satria be dia be tokoa reny fiarabana sy fiararetsoa reny dia mankasitraka ry havako indrindra fa tamin'ny
marika hita maso amin'ny fanomezana sarobidy zay natolotrareo nisy nefa tamin'ny krismasy nisy nomaly misy zay natolotra tamin'ity an'io ty ihany koa makasitraka atsika rehetra riavana fa Andriamanitra zay tompontsika amaly fitiatsika araky ny be nyindra fony ka na inona zay mba fikasana tsara ho an'ny tsirairay so an'ny tokatrano dia mba ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny isika ambininy amin'ny fahasalamana tahaka nefa nambinany ny fanahintsika raha teo Jaona apôstôly dia makasitraka avy samy io tahin'ny tompo sika rehetra ary tena zava-dehibe ho anay ny mampatsiaro atsika ihany koa fa izay dia mitondra mbavaka anareo tsirairay avy tsy hoe rehefa tsy salama ihany natody zavatsarotra fa matsiaro mbavaka atsika rehetra ary araky ny afatra amin'ny filohan'ny FJKM izany fitondrana mbavaka izany tsy hoe tonambavaka fotsiny ihany fa tonga dia tanterahany eny eo ka dia hivavaka isika kehitriny hifampivavaka ary ndrely hivavaka ho anareo izay efa mianaka hivavaka isika. Tompo Andriamanitro misaotra anao indrindra noho ny amin'ny fitiavanao ka nampitoerinao aty amponin'ny fiangonanao ka nahafahany nanio izany fitiavana sy fankatiavana izany tamin'ny alalan'ny fifampiarabana tamin'ny alalan'ny fanomezan-tsoa tamin'ity anio ity na tamin'ireo biraon'ny fiangonana teo aloha izany na tamin'ireo mpandrarahany fiangonana sy ny birao ankehitriny indrindra fa zay nataonao tompo tamin'ny alalan'ny fiangonana tamina efa mianaka isaorananao izany tompo fianao ny namaly fitian'ny tsirairay avy ny fiangonanao manontolo manomboka amin'ny ankizy madinika ny tanora ny lehibe hatramin'ny ray aman-dren'ny lehibe na zay tonga atao tranonao na zay any tokantrano noho ny antony maro samihafa ianao ny Jesosy nampahatsiaro azy ireo fa zay rehetra nataony satria nataonao tamin'ny finoana sy ny fitiavana izany dia ho anao reny tompoka ianao no hamaly fitia azy ireo eny ianao no omba sy ampahery ho anao efa mianaka indrindra ihany koa azahoanay mifampitarika mifampifanentana mifampitondra amin'reto vahoakanao reto ho any amin'ny fanjakanao izany tompo ny fanirianay ary indrindra ampitoero amponin'reto vahoakanao reto ny finoana atsiarovany fa zay rehetra tanterahana tokoa na amin'ny teny na amin'ny asa indrindra amin'ny fiaraha-manompo eto anivon'ny fiangonana dia izany ilay dia miaraka aminao Jesosy ho any amin'ny fanjakanao dia amin'ny anaranao Jesosy nanonoina izany vavaka izany fa ny fiadananao ny ho amin'ny tsirairay avy na ny manatrika eto na ny tsy manatrika eto saotra Jesosy amen. Dia miraha soatsika rehetra riavana tahin'ny tompo makasitraka indrindra amin'ny fitiavana sy ny fanomezana izay nataontsika man'Andriamanitra ny voninahitra. Dia maro ihany moa sika riavako nefa ny fampiaraba maly fa za mahita fa mbola maro sika ny mbola fampiaraba amin'ity anio ity dia tsika moa zao riavana ao anatin'ny fahamailona ara-pahasalamana dia araka ny vazovazo ny fanaovan'ny mpitarika teo tamin'ny fampiarabana kopakopa-tanana no ataontsika riavako fa izay mivady manokana rehefa mirava dia mba hijory ery amin'ny tsy mandrefa ny fiangonana ery izay mivady tsy fandray tanina akory sika fa mba mifampitsika mifampirahasoa mba mifanatrika amin'izao fiandohan'ny taona vaovao zao dia miraha soatsika rehetra riavana samy io tahin'ny tompo. Hamarana izao fotoana tapany voalohany izao isika riavana misaotra ny tompo isika ny amin'ny fahatanterahana izany ary dia tazomy riavana ny teny nomenantsika androany ho Jesosy taminao matroky aza matahotra. Mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano izay omen'ny ray aman-dreny mpitandrina dia andeha isika hideran'ny tompo hanomboka ny taona isika izao tamin'ny fiderana dia irina izany no iainantsika mandritra ny taona ny amin'ny fideranan'Andriamanitra dia mangataka ny zoky rova hitarika antsika amin'izany hira medley fiderana izany dia manasa anao riavana hitsangana hideran'ny tompo. Nasantsika rehetra hitsangana tokoa. Misy andiary atao ambany anty dia afaka manaraka anazy amin'ny fihetsika iarahantsika mifaly sy mideran'ny tompo. Tahoary. Azo ampiarahantsika tsikitsiky ilay izy na dia tsy hita. Tahoary. Feno fiderana. Zairirayo misatanaure nunisue sesen wana misatanawe awisa fiderananu
miafalina misaotranao misaotranao isa fantiava fideranano miafalina ka misaotranao Leanao tety miakare ry mpanjake vitanao zay naleanao tety miakara miakare ry mpanjaka lehibe vitanao mianao tety miakara miakare vibanaka lehibe vitanao zay naleanao tety aofaofatsara amy tananazy sy manino ampakasatsika tena aofafao anao asan-drato le itsakitsamo ao ambany nay favalo efare aofafao anao asan-drato any amin'ny a le itsakitsao lay favalo andave uteratuku akafalina kara fambola teratsiany efampi andanitra ndawe ratuku akafalina Afaka
raisanao ry avako nitsodrano zay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe ko mahereza sy mahatanja aza matahotra na mivadi-po fa momba anao ny tompoandriamanitra ao amin'izay rehetra lehanao ko aminao ane ny fahasoavan'i Jesosy tompo ho aminao ny fitiavan'Andriamanitra ray ho aminao ny fampiraisana va amin'ny fanahy masina anio ampitsoary mandrakizay amen. Petraka ianareo rehefa afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.